Masina androany amin'ny fety miavaka ikasiana fiainana anivana tantara raha ianao le olona kasian'Andriamanitra androany miorako raha mafy nana tsika hijery ten'Andriamanitra kely aloha amin'ny fotoana tsy maintsy misy mantsy ny entrée. Amen. Ao amin'izao tompo fonondimy fahavalambin'ny folo Jesosy niteny an'izao teny zao ozy izy apabe maso tsy misy manaisitra ny haiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy vao mety. Manana fahefana nolotra azy ary manana fahefana akazy indray zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Hitanareo Jesosy rehefa miaino ny rainy dia mahafantatra ny fahamarinany zavatra teneniny ary samijoro izy amin'izay fahamarinana reny avy amin'ny rainy eo amason'ny olona rehetra. Tsara an-tanazay miaina enareo ane nisy fotoana izy tedavony Jiosy torabato niala avy amin'ny sinagoga voaka izy nejeny Jiosy eo amorikady andeha torabato amono azy reo mbola tsy tonga amin'ny fotoana nataon'Andriamanitra tsy aketsika ireo ary tsisy afaka nitoraka azy na ray azy izy namakivaky teo afovoany mitiava mabe ny famarinany ten'Andriamanitra. Ibetsaka izy nitiny Jiosy ho vonoana fa tsy nety maty mihitsy ary natamin'ny fotoanany samborana azy dia maramila tsy nahalala azy manompony mpisorona no ny raha nabaka azy fa ny maramila rehetra tao Jerosalema natahotra azy dôly natahotra ny sabotazy. Ny antony dia tsotra betsaka no efa nirahana nakany aminy fa tsisy takitra ny verina tany amin'izay naniraka azy fa fandresen-dahatra ny netindreo tsy mbola nahita teny ohatr'izay nilazay izahay lasa vavolombelona noto tany amin'izay naniraka azy. Fantatrareo zao ny antony ozy izy le mpanompo mpisorona rehefa tonga dia isambotra azy izy atadiavinareo izy le Jesosy avy any Nazareta hitanofa tsy mahafantatra azy nisambotra azy izy dia mijoro Jesosy zano izy vao niteny izy zao nekarapoka reo vao présentation fotsiny dia efa nekarapoka amin'ny fahavalo. Hitanareo zao ny assurance ananako androany arivo présenteko amin'ny fomba tsotro Jesosy androany fa ny zavatra hitranga ekarapodapoka dôly zay fotoana tsy namololana manjare libarako ny antony dia tsotra enoe fantatry ny heriny zay toriko sy ny fahefana ananany fa izy ny tompony zao rehetra zao ary raha tsy no izy tsisy nahariny zao rehetra zao miorako raha mafeo azy. Alleluia. Dimanareo ane zavatra fony nitoepony Jesosy avy ady fo avy nikarapoka ireo mpanompo mpisorona reo nisy anankiray fantatry ny anarany atao hoe Malko. Avy any Malko tonga dia desambotany Jesosy tonga dia natoratry Jesosy avy any Petera nitady antsy am'izay niraisy ny Petera ny sabatra tonga dia niriato amin'ny Petera ny sofony niala ny sofony ilany olona andeha hisambotra azy olona andeha hisambotra azy ozy izy tamin'ny Petera tsy fomba tsika zany Petra ianao Petera Petra tsara nanantona Malko izy Malko tonga dia nametra amin'ny tanana mihoatra no ny fahagagana izy amin'ny mampamorona azy sofina mipitika ny lasa sofina vaovao. Hitanao teo no eo tonga dia sitra ny Malko tonga dia nisansambota tsony fa nisokan-daharana enoine nyalehibe ny fitiavana zay toriko aminao androany arivo dia mihoatra lavitra no ny fahantakaranao an'izay atao hoe mitia. Raha tonga eto ianao androany arivo tsy jerijery ny masonao fotsiny izy ohatrany hoe inona ny fahavoazanao tsy amenanao hipitapita izy fa androany arivo nizaniza tonga eto voky zava-tsoa ianao ny aretra. Enoe na zay sambotra azy azy ny stranony zay nana ratsy azy
mbola nataony zay fomba amerenana azy. Saoly tena tara mentsika azy no vai no tonga mpanaraka azy. Ka le tonga eto Androany arivo, le atena eto Androany arivo, le be fitiavana, tompony tompony fahefana, mpanova katara, mahefa zavatra rehetra. Androany arivo ianao tsy ho lalovany fotsiny fa hikarakara amin'ny fiainanao izy. Atsangana tara zay mangetaheta azy. Tsangana amin'ny toerana misy anao vetivety, tsangana amin'ny toerana misy anao. Avao fanamatra ny tanao dia misaola azy amin'ny fonamanontolo. Zao ny fotoana sarobidy indrindra, tsy azonao anariana ny fifantohanao sy ho aminy. Satria fotoana ahafahanao mandray zavatra eto amin'ny fanateny. Avao fanamatra tsara ny tananao, sokafo n'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Halleluja, halleluja, halleluja. Ataontsika loatra amin'ny Petera, teny ambony rano izy. Jesosy hita teny ambony rano. Dia hozy izy Petera, izy io zay ihany dia hozy izy Jesosy mpianatra rehetra sy sanivoaka fa hozy izy Jesosy. Raha hozy izy Petera, raha ianao ary io dia tsy ovy akany aminao aho. Dia hozy izy avy ary Jesosy vao niantso fotsiny izy hoe avy. Kenao ne na tsy motonga eto hoe tsy hitam-ponao fa ny fanan'Andriamanitra no mitady anao. Matoy ianao namaly niantso hoe avy eto, avereno hoe eto. Avereno eto. Matoy ianao natsony eo amin'ny toerana misy ny fanateny dia tadidio Petera na natsony afaka mandeha ambony rano. E moa ty zavatra mitsaky ty tsy angano an-drano le izy fa hita ny mpianatra rehetra maso fa afaka nandeha teny ambony rano izy. Halleluja. Ka Androany arivo esory eo anatin'ny fonao ny fanahina fa tsy angano angano ny zavatra hitranga eto fa ny fiainanao no karakara eto. Tsy manakorakora karaha halleluja. Zay mahay tonga dia mamirana lesy ity ao tolo hitananao. Skafony ao anatin'Andriamanitra manontolo andray zavatra tsara avy aminao. Ninona zavatra tianao atao dia miteny aloha ianao vao manao an'izany. Skafony sofim-pananahy mombanay manontolo mangetaheta anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Anao mifankasitrana manak'izay rahay. Sotra fanahy masina, sotra Jesosy. Amen. Mitiava maveo an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompo. Halleluja. Mahazo tomany ianao androany atoandro. Amen. Nandreo karazana memy mpamoronana zay ho zaraina indray amin'ny tapany faharoa